Ny 13 janoary Dadagaby. Filompanorona nitarika mpanao vakodrazana vonina voko, mpamorokira, mpitendry ary mpihira vakodrazana manana ny lazany i Rakotovao Gabriel. Fantatry ny maro teo amin'ny sehatry ny zavakanto tamin'ny anarana hoe Dadagaby. Izy no filompanorona nitarika ny vonina voko tamin'ny taona 80 tanoany, izay tarika manana ny lazany tsy ho an'ny eto Madagasikara fotsiny ihany fa ny saika maneran-tany mihitsy. Maro ireo firenena efa nanaovana ity tarika ity fampisehoana, isan'ireny tao amin'ny Nosy La Réunion, ny tany France, Inde, Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne ary États-Unis. Ny vakodrazana no tena ny fitoran'ity olo-malaza ity ka tsy nahagaga raha maro ireo mpikaroka ny momba ny mozika no mila hevitra taminy. Ny taona 7 dia nataon'ny UNESCO ho trésor humain vivant i Dadagaby. Izy no malagasy voalohany nahazo izany amboara izany. Maro ireo hira nahafantaran'ny tarika vonina voko izay noforoan'i Dadagaby no tsy afaka ao ambavan'ireo mpankafy, isan'ireny vonina voko, zaza mitomany, raozy mavokely, mananjary, hitondray tsikitsiky. Misy tamin'ireny hira noforoan'ireny no efa nohirain'ireo tarika hafa toa Andry Rosy, Eric Manana. Mpanakanto feno raha ity olo-malaza iray ity, mendrika ho tantaraina satria reharehan'ny firenena malagasy. 13 janoary 2009 nivoaka ny didy Amandalana manorina ny Akademia Malagasy, ilay Frantsay mpanao maritrano Julie no voatendry voalohany.